mba masintsany eto ve? Na koa mampiafafandy e. Angaky indry tsy miasa? Koa zay rehefa ohatr'izao. Misy misolana mantsy dia mba manaraka amin'ny lalao mbomany kely. Zana ilay seriseritra mba hangalao zavatra any. Inona ny alaina? Jus à glace? Jus naturel alaina. Jus alaina? Pero izay mety. Ve miaro ty mba be resaka be ohatr'izao e. Gaga mihitsy e. Tantarako zavatra indry. Ozy izy mamonay indray mandeha zay maty anahy. Fiteniny aty dia ohatry ny fitenin-dreninao mihitsy. Dia ozy koa ndraiky izaho maty anazy tsy nakasarotra mihitsy e. Izy kosa aloha zany tena cool be mihitsy e. Tezitra be amin'izay izy no ny aveo. Fa papanay aloha tsy manao an'izany e. Sady izy koa raha ny indraindray ohatry izany fiteniko izany ihany fiteniny. Ty lay jus? Merci. Jereny aho lasaka. Aiza ny empaty? Ohatray. Ilaly titsy. Azafady, laoka ako. Oka izao e. Oka izao fa misaotra. Efa nisotro koa aty efa tsy izany. Sakana? Amanaraka e. Fahono aho. Zany io dia resabe eo amin'ny hotely ny afaka mandasy mora. Resabe ahoana koa? Sezity koa. Manina koa ary paty kosa raha tsy mody faniny e. Mpiasa rehetrarehetra ohatra ve ki mahafantatra an'izany dia indrindra ve tsy au courant? Resaka inona izany tena tsy fantatro marina e. Resaka mahasositra be ki ilay izy a. Hitandry, misy hono ny sositra, misy hono ny sorena. Ohatran'izany. Dia indry izany isan'ilay sositra sa ilay sorena? Feko aloha e. Manda koa ny aky mba mahafinaritra ihany e. Asa aloha raha mahazoko amin'ny ora sy ny fitiavako anazy dia tsy mampanina anana miaraka risy manda e. Sady izay mba mahafinaritra anazy koa ny atao e. Karaha tetikady fotsiny ny rahany aminy dia ahoana ozy miany? Tetikady aminao hoe? Misy ange be dia be nge miteny hoe niarenanareo ny rahany manda miora e. Koa na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Rehefa miaraka anie miora sy manda dia izay amin'ny ora rehetrarehetra dia amin'ny manda koa e. Ny olona konkoa zany na iza nisy araka amin'ny ora dia tsy maintsy izay foana ny vavany. No mandamanitra rangam mahatonga ny olona miteny amin'izany a. Tarain'ny olona ivelany fotsiny ilay roa. Tsy no mandamanitra izany ry sedra fa ny miora manan-karena. Tsy mitovy ihany ve izany? Tsy mitovy izany e. Hitandry, raha zaho ohatra ny raha manda mety mba tsy be resaka ohatr'izao ny olona. Mitovitovy mantsy ny fari-piainanay. Sy ny andriko izany fitiavany araka amin'ny manda mibetsaka e. Izao rery Claudiane tena fandeha miora sy manda. Fantatry ranja tsara manko fa miankina aminay mianakavy ny fiainan'ny zareo. Ary za efa tena niteny tamin'ny radofa mihitsy fa raha vao mbola misisika miaraka amin'ny mandy miora tonga dia roahana. Izay mihitsy ny fanaovana azy rehefa miseho mafiloha. Fa ahoana ozy izy ny hevitra radofa? Manaiky ve izy? Izao no tena tiako atao ndria. Fandriandri manda. Amin'izay leo miora raha vovoroko eo iny vita ny tetsikitsika roa. Sarotra be izany e. Sady mety hamandrika antsika tonga izany zavatra izany. Mety eky izany a. Raha vao manao asako toto eo nge iny tonga dia roa andro dovy e. Marina izany fa izao. Manda nge ao an-tanakavan'Andrahoelina. Sady amin'izay raha dofa tsy anazy. Ka impiry anefa izany no miteny amindri e. Izany no mikarakara Andrahoelina. Ndry mandamy mandradofa. Dia aleo sa mikarakara ny anazy ary raha izany e. Dia ahoana ny adindri eo? Raha resaka lalao fitiavana ve izany tsy hay an'izany e. Dia manda koa ve dia ampaninina? Tsy azoko. Ataontsika re izay asary-piaro amin'ny ora. Dia rehefa miady izy amin'izay
dia mora be mampisaraka azy. Dia indri daholo izany ianao anazy rehetrarehetra. Izay indray izao no tsy haiko aloha e. Azo resahana ihany anie Patrika e. Hadiso koa mba tsy indradofa ihany. Apresiantsika izy nadala amin'ny ora. Dia avy eo tesitra manda. Velongo ny tesitra any tsy rahantsika. Dia izany indray fa tsy ambadika izany. Mampirisika amin'ny patsihana dalany manda. Dia velao koa miora tesitra any. Dia tsika isanao indray amin'izay fotoana izay tsy mijanona amin'ny teny mihitsy ao an-trano. Dia izay. Tena matahotra andrity ihany andraindray ka. Fa maninona e? Ka tsy fitaovana eo am-pelantanany devoly tsondry fa ndry mihitsy izao ny tena devoly hita masoko. Tsy hitako aloha izay tsy ahitana fahombiazana amin'izany. Tsy maintsy hoe izay rehefa ny angaran'ny fiainana. Tsy maintsy bebe hevitra eny raha te ho avitra. Fa izao, tsika izany tsy maintsy hoe miomana amin'ilay zavatra ho toy ny ty ataontsika ty e. Ka hiomana amin'ilay zavatra ataontsika ahoana indray? Ahoana ray lazako an'izany? Tsy maintsy hoe atao izany izay mahatena izy an'ilay zavatra e. Amin'izay raha dova mba tena hoe resy lahatra izy izany, na imiora koa ary. Ka efa izay angeky ilay resaka teo e. Tsy azonao mihitsy. Ahoana ray izany? Izao e. Izay sy raha hoe izany tsy maintsy hoe miady ngamba amin'io zavatra io. Dia mety tsy hipetraka ao an-trano intsony ahako. Dia na hanofa trano. Dia izay no tiako tenenina anao hoe tokony mba hanofa trano anazy izany ianao. Satria vao mafy be raha ohatra ny mifanapiako anao mandroa andrahoelina na ao an-trano aloha. Manda koa dia tsy mba nampifantarana anahy fa dia tapoana ohatra indreny ajorondry izy hoe petrapetrary amato mizery aloha. Zanona! Avinge! Neny izany rehefa andray vahiny dia tsy maintsy ambarimbarina daholo e. Alao amin'izao mba hitany tsara. Sa tsy izany Ramiro? Ay, manda koa. Zary neny a, izy ny miora namako. Dia izy ny neninay sedra. Ranja ny anarany. Dia izy ny zanona neny tony fihetsondray anazy. Faly mahafantatra anareo? Atao hoe faly mahafantatra moa ana ka tsika efa mifankalala ihany any am-piasana. Fa aloha nga atao hoe tonga soty aminay. Ty misy zavatra netiko any maman Amanda. Ay, ianao koa dia tena sahirana. Sotra betsaka tena Andriamanitra. Tsisy dikany. Betsaka ka. Ory neny a, tsy ilay mba hosorana menaka mifanasa. Ay, tena te hanositra e. Saingy ilay menaka mihitsy ny tsisy. Ay, manana ihany koa ianao. Lagasa. Alao koa aloha tsy mety tsara velatsy. Izao mety aminay ry miora. Amorona tsy misy ahoana fa izao e. Nareo koa zavatra mahafinaritra be izao. Neny eo, ohatry mbola sahirana be nareo fa alao izay any amin'ny chambre koa. Sa ahoana? Dahary. Fa misakafo izay vao mandeha? Manda, anara-baraka ianao ty nga. Ianarana evitrao. Izay ahory neny atao a. Izay ao fa aza mamorona izany. Izay fa lasa izay, ndao miora. Malaza fa. Ndao e. Raha loatra ilay izy. Tena manka. Ory zanona, inona ny atao e? Tena mivaky loha mihitsy a. Na izay loaka raha ny tsy hitako izay atao izao e. Aloha eritreritra ary. Ianao koa sahira-tsaina lava. Mahita hevitra? Da tsy fiasanao no plus ary e. Sady mamenatra le zazavavy koa ne.
ohatra zanakanjely ry izy oa rehefa jerena akaiky zanajafatra le zany ranjy e tsy hitanao ve mba tahiny Jehova ihany a le brikila iny e aza mitsetsehatra eo e inona no tokony atao zay indray ianao efa hoe terre plus oa tsika ve nalabaraka teny eto ka na le sidrana nge zao tsy ty mba hoe irahana mihitsena manda tena tsy de tsisy etsena indray zany andraso indray ary hitady-hevitra hafa e inona zao indray ary ndeha vonoana le vatotra koa ao de le plus hividanana zavatra atao lasary zany tokory zany na aloha zay de mandana rangamba karakarao a za zany tena miasa aloha mihitsy a andray tena zaza be mihitsy le mandinika raha mba nilaza ny loha tamiko izy zao za olona andray zany hoe zanako vavy raha mba ty mantsy raha tompokilahy mipetrara ianao fa aloha ikarakarako azy e de volotrandraka tany mena nge eo e mba manaraka volotany mba miafy kely izy androany aloha e hitatsika izy raha araka ny ritme atsika zany zay aloha fa lasa mpambotraka le rano iny ary monsieur le directeur koanao rikaratofa manahoana ianao inona vaovao inona moa ny vaovao eo fa ny eo ihany eo ay misy resaka maromaro mipetra tiako resahana amse andao aloha tsika eo area androso petrapetra zany tsy mamely antiry ngaratofa ao mba mamely kely asa raha malalaka amin'ny fotoana sy nefa na tsy malalaka aza moa za koa maika tsy maninona ka afaka arindrako nge ny fotoana e bon hitanse ihany ny amin'ny fomba fiasako za tsy mba miraikiraiky zany na be safary fa tonga de vavana nisy an'le resaka fanavozana tao amin'ny restaurant aiza hoe izy tsika zao tokony hanao tatitra nisy iny raha amin'ny amomban'iny moa azo lasaina hoe misotra milamina zany satria ny entana efa miatsara nyresaka famatsiana koatra ny efa manomboka ara-dalàna fa eo amin'ny resaka vidiny entana somary niakatra kely fanahoana ny miakatra ny vidiny entana za koa nge vo avy lanontany amin'ny patrika an'izay eo somary nampisalasalama sy le izy de inona ny navaliny anse araka ny lazain'ny patrika aloha de hoe tsy ny entana rehetra miniakatra fa le entana ananatsika fanarahana manokana amin'ny fournisseur zany de araka nyfanarahana ihany koa de hoe tsy maintsy mamahatsy atsika izy mandava-taona ary raha sendra hoe miavitsy ny entana zany de tsy maintsy manana priorité atsika tsy mahamono antoko atsika zany tsisy atahorana ka le entana anie anisan'ny mampiavaka atsika amin'ny concurrent ihany koa ay ary nanahoana le resaka fialam-boly to tsy hitako mihitsy zay fandehany hatramin'izao aiza ny lesiko any aminareo sa any amin'ny patrika de madamy very koa zavatra tokony fandrindra maty zany resaka anakoroa zany marina misy aloha zay fanamarian'ny ngaradofo zay fa somary tarany fa mahambola tao amin'ny banky tany ty tsy tiako zany ro manda ho fampizarana raharahany mademoiselle Mura de nampiandraketiko anazy ny famahambola tamity CNN tompona andraikitra tsy manaiky an'izany marina aloha zany fa hoe diso ary
nefa efa mivoaka nge le vola ry monsieur Radofy ary rehefa eo ampahamitana ny asa fanatsarana vitsivitsy zay dia iroso amin'ny resaka fialamboly. De zao no izy Patrick alohany hoe manana hevitra tsara zay ihany fa tokony ho ampinse izy de tereo koa madame Vero asevo jerevany le resaka voyage organisé ka momba ny indrindra efa dingy izay singara oelona nge ny anatanterahana anazy ny fotoana sy ny sisa sy ny sisa de ahoana efa navita zao ohatry madame Vero ny nitsidika ny circuit ny site ary efa navita ihany koa izy ny fanarana amin'ny tompona andraikitry ny toeram-pitsangatsangana na bon tsara ne zany rehefa zany de mamoakarana minibus seny mpitana vola efa mame baiko eo zao tsy tiako ty nareo mitaraikiraiky amin'ny fomba fiasy ty ataovy aingan'zay mafy mihitsy oa ty mahazo aty mba efa mba ndresako tamin'ny sera oelona ihany fa tsy hitako be ihany zay mba nilazainy ahy zao zao nge efa nentiny mandatany an-trano ny zanak'olona tsy hitako azy zay tany ale mariny tsy hitanao ahoana ary zay tany ale fanomezam-boninahitra anao ne zany fanomezam-boninahitra ozy ianao fa ny fiainako mihitsy ny tena mikorontany fihinary sao dia tena mampikorotana madame Ranja zao sotra atia za nge zao ny tonga amin'ny ohatra hoe vatro ny manany tena ka raikitra voatorakovotra marina taonanao any nify fampitsiky fa mbola tsy azoko ane mampisavoroforo anao teneno sao dia misy zavatra azo tsika fanampiana amin'izany mba mianatra ihany ny tena ka efa ho isan'andro zao ny fitarainana re madame Vero raha zay ianao madame Ranja mba lazany any zay ofoa amin'izay ne mba maivamaivany sady tsisy afa-tsitsika koa reto zao dia maninona la zao re Ranja tsika tsy mifanafina zavatra mihitsy hatramin'izay fity manda miaraka amin'ny zanaky madame Virginie apio ary reto fa miavinavina aminao ve aloha izy sa maninona izy kosa aloha tsy miavinavina fa tsotra ihany izy ka ianao mihitsy kosa ane zany be eritreritra Patia ny ena laniny sakany hoe levitra ihany fa nifidinginy rambo rehefa avy eo ny tsy lahitrako ka dia tsy mba haiko kosa miresaka aminao tsika isa zao ny ena dia izany misaka tsy mpatitiko ok'izay re ny akamatatra Ranja tonga dia tsory zavatra tianao tenenina mijaly reto manta raha manambady any madimosely noriny mariny fa inona ary ty lazain-dranja fa tsy azoko mihitsy nahoana kosa ary ianao no milazan'izany Patia tsy mitovy tsy mitovy za mandeha voamaraina tongotra vakivaky izy misosa amin'ny tomobile manda akanjo roa mandritry ny taona ngeny anazy izy misolo isan'andro ny anay ianany isan'andro ny loaka ny azy zatra ampitoloha tsy mitovy za ve dia mitovy ozinareo ka zavatra fantandry miorange zany tsy hoe misy miafina aminy akory eny za koa raha hoany mbagaga reto dia mba tiany madimosely iny ve aloha ny zanako sao dia mifahatsorany fotsiny ary ny tiavany azy dia eo indray anararoatra mifahatsorany eo izy dia iny ny kely ananana indray manaraka fa tsy niasa nga directeur amito aty ivelany raha matoa kely stagiaire Patrika tsy miraikitra amin'ny seza manta nge sezako mba midina tsy fotsiny afa paozy
Izy koa moa tsy aho. Sambasamby zamotro. Ohatrany tsora fivoahan'ny dalany amin'izao oro zao e. Tsy mivoaka mihitsy izy fa papa fotsiny niatso azy ka resaka ao bror zareo. Ny raisin'ny PDG mihitsy zany ny tale généralitra. Ianao tsy koa mba be resaka. Marina ane zany e. Tsy mandara ve zao ny olona ambony indrindra manarakaraka amin'ny taly. Zanatohatra raisy izy manelanelana azy singara-tofo. Papanareo matsy e. Eny, mety hoe papany koa tsy ohatry.